Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny andinin'ny faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny andinin'ny faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Alleluia. Da amin'ny fifirina lehibe indray raha lasana bavimalala no ianao amintsika amin'izao fotoana izao a. Fa lehibe indray tena ko mianao aminao eto androany ary dia manona fiadanana tompo ao amintsika rehetrarehetra izay tratrantsy eto amin'ity androany ity. Ny tanan'Andriamanitra ne hikasika antsika ao anatin'izao fandarana izao indray. Dia miarabanao raha androany mbo tonga miaraka aminay eto dia miarabanao miteny manao hoe tonga soa ianao ary koa tsy kisendrasendra koa ny ahatongavanao eto. Fa za tena lesy lahatra hoe misy raha ilan'ny tompo anao ka dia maharetatra amin'ny farany. Izay ny teniko aminao hoe maharetatra amin'ny farany, fa raiso fahasoavanao anao zao hoe maheno tenin'Andriamanitra zao fa aza raisinao hoe ho favoazana. Ary averiko ny teniko hoe efa planin'Andriamanitra ny ahatongavanao eto androany. Mety misy afatra tiany tenenina anao androany, mety zao fandarana zao ny ataony fitaovana ka dia maharetatra amin'ny farany. Isika rehetra izay vao tonga eto dia miarabanareo tonga soa maharetatra amin'ny farany. Ata itopy ihany koa tsika rehetrarehetra izay efa paketo dia arabaina manokana arabavintsika Sylvie niditra voalohany teto androany Sylvie Okoety dia taka mahazatra moa dia izay miditra voalohany dia mena Tsodrano. Halleluia. Ka androany dia mentsika Tsodrano ranabavintsika Sylvie fa izy no niditra teto voalohany dia miara-mahazo Tsodrano aminy nareo any Koweït, Arabie Saoudite, Chine ary Madagasikara no ny connexion anareo somary taraiky kely. Dia ny Tsodrano anareo amin'ity androany ity. Bokin'ny Jeremia 3:30 andininy fahaenina izay mivaky toy izao amin'n'anarany Jesosy: indro hositranako tokoa ny fanasitrana, hotanterahako tokoa ny fanasitrana anazy, eny hositranako izy ary asehoko aminy ny haren'ny fiadanana sy ny fahamarinana. Halleluia. Jeremia 33:6 ny Tsodrano ranabavy razana Sylvie ka dia raiso finaritra ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Andao ary tsika amin'ity androany ity miloha zavatra aloha, miloha ny filazahana sy ny zavatra rehetrarehetra dia andao aloha tsika hivavaka ametraka ny fotoana am-pilatanan'Andriamanitra. Loloha irabana rehetrarehetra aloha miloha ny ivavahany. Razana Sylvie ny Koweït niditra voalohany nanarakaraka azy nambiny Somakrina Koweït ihany koa, Tozy Jesosy mandrakizay Allemagne, Sherina Rosmina France, razana Sylvie efa teneniko teo, Tahin Jesosy Tsiry Amboaramiel France,
ame manambotsoa France, Côte d'Ivoire, Koweït, Marie-Jo, États-Unis, Lantonina, Liban, Sandola, Koweït, Azakapatici, France, Mami, Koweït, Mapuna, France, Bertsava, Koweït, Tungasuli, Lovlitina, France, Kadaka, France, voray miboatra kadaka, makasitraka, halleloia. Voray nentina avy any Madagasikara na re zavatra be dia be mihitsy. Tao daholo ny zavatra rehetra Andriamanitra manakrepasaomana maly fitia. Dia Jesosy hamaly fitia anareo menakavy kely tsy ho voavaly, fa dia voray avokoa nentina baoritra be mihitsy ny avy any Madagasikara. Halleloia, makasitraka. Dia onerabe ny lany avy 100 entsy manapataperana ny rahatany manisy Charline Madagasikara, tonga soa. Erikaraky France, tonga soa. Ny Anamainsoa Italia, Asany Apôstôly Rahalanay Madagasikara, Zana Monika Koweït, tonga soa meva France, Jesosy Noeriko Yamy io Koweït, Zamina Kamarady Jesosy France, dia tonga soa Tina Rakoto Arzaka France, Tahiny Tompo Andoandry France, tonga soa Côte d'Ivoire, efa noteneniko teo, Fianakavian'Andriamananjara France, tonga soa Ajadomona Allemagne, izay koa Rodine Marie Koweït, Mami Koweït efa noteneniko teo, Lina France, Artisanat de Madagascar, Miriam Andriamalala Madagascar, Jesosy Sylvie, Jesosy Mpandresy Mihaja Madagasikara, Maria Hortensine Koweït. Alléluia. Zay daholo angamba. So dia mbola misy tsy voatenako tao ananana tao. Rehefa voatenako daholo. Tonga soa daholo nareo dia mahareta hatramin'ny farany. Alléluia. Daholo meloha ny zavatra rehetra, daholo tsika hivavaka metraka ny fotoantsika eo am-pilatanan'Andriamanitra. Ka dao ampandrotsika ny anabavintsika Andoandry, izy no hivavaka fanomboana ametraka ny fotoana am-pilatanan'Andriamanitra. Aorianan'izay dia hihaino hely tsika dia hihaino tonteny araka amin'ny ranabavintsika Suzelle na ny Suisse. Dia avy eo moa aoriana famelabelarana hivavaka ho an'ny firenena ranabavintsika Marie Hortensine. Tahiny Tompo Marina Tiana Canada, tonga soa ihany koa ianao dao ary hivavaka tsika Andoandry ianao ny fitenenana. Jesosy pasteur, tahiny Jesosy tsika menakavy eo, dia mbola hiaraka hivavaka tsika riavana manomboantsika ny fotoana. Ry Andriamanitra renay tsara indrindra, mbola misaotra sy midera ny anaranao mahery indray izany amin'izao ora sy fotoana izao, fa mbola tafavory reto. Misaotra Jesosy no fitantananao anay tamin'ny tontolo andro iny, ka mbola velonay nasoamatsara izay menakavy reto Jesosy, ary ireo izay maniry mbola hiaraka aminay eto dia ianao any hanafaingana ny dian'izy ireny, satria Jesosy dia maniry mitady anao izy ireny, te hiaona aminao ihany koa. Aoka mifanahinao masina irery ihany no anjaka amin'izao fotoana ataonay eto izao. Ny asan'ny Satana rehetra Jesosy dia didiko tsy hanakairy tsy hanapahefana eto, fa mifanahinao irery ihany mitoetra hiaraka aminay eto, ny toriteny sy ny famelabelarana ary ny vavaka firenena izay ataon'ny mpanomponao rehetra eto. Dia ianao anie Jesosy ny sitraponao irery ihany no aoka ho tanteraka sy voalaza eto, nofo rehetra dia angina, ny connexion rehetra Jesosy dia ianao anie miaro amin'izy ireny mba tsy ho tapatapaka. Ianao ihany koa anie Jesosy mahalala ny etaetany tsirairay avy ao am-poniny tsirairay avy ao, ianao mahalala ny hevitra hiverana amin'izy ireny Jesosy, dia hevitra hitondra fiadanana izany fa tsy loza. Dia izany vavaka izany Tompo dia hakiniko feno eo am-pelatananao, dia voninahitra dia ho anao irery ihany hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Alléluia, amen. Alléluia, makasitraka indrindra andranabavitsika Andoandry tamin'izay vavaka mamy sy matsiro izay. Misy vatosoana kely moa no teneniko teo fa ranabavy aina no mivavaka ho an'ny firenena, fa tsy ranabavy Hortensine akory. Ranabavy aina no mivavaka amin'ny firenena rehefa avy eo. Mialatsiny amin'ny fahadisoana. Fahombiazana fitahiana Anitra Clarisse Madagasikara, Côte d'Ivoire, Belgique, tonga soa nareo maritatra amin'ny farany daholo.
herinandro ty a herinandro ioankomanantsika amin'ny alibavaka zay ataontsika amin'ny zoma ho avy zao. Halleloia. Amin'ny zoma ho avy zao dia ankalaza ny fahadimy taonan'ny akiradeontsika. Fa vao mahafaly aloha dia zao hitanao le compteko taloha tamin'ny heritaona le raha do akiradeo le compteko efa hatramin'izay iny hatramin'izay naovako Facebook dia supprimer Facebook izy iny tamin'ny 6 novembre 2022 dia voninahitra n'Andriamanitra heritaona latsaka ty arina fa nandeha ho azy indrindra izy maly alina rehefa aloha safady toko mialatsiny indrindra toko nandeha tampoka mialatsiny mialatsiny indrindra nandeha tampoka indray izy maly tamin'ny maly alina velona ho azy teo le compte nefa tamin'iny taloha nitediavany an'izao numéro sy code sy nyrehetrarehetra zao dia tsy hita tena velako maty tao le compte dia lasa le compte akiradeo andramoka izao indray no velomiko dia velona ho azy maka ho anareo zay nandefa compte tamiko iny mantsy nafinaritra le izy satria iny moa nafinaritra am'le izy taloha ny amiako tamin'le compteko le rado akiradio io efa kely sisa anakirosy dia tsy feno anaky 5 teo sisa dia tsy ho feno 5 000 ka raha tsy diso atao 5 000 dia efa tsy afaka mampiditra mihitsy dia bloqué iny dia le compte anakiray indray le akiradio iny netomboan'izy iny teo amin'ny 2500 na 3000 teo ny ami dia no maty le rado akiradio dia nitombo dia zao koa efa ho feno 5000 koa le akiradio andramoka izao iny zany hoe efa ny lasa be dia be zany ny olona ami eka ne mba ho ami amparitaka ny filazantsara dia efa vao mahafaly manaraka izany miverina mandeha zany le pagetsika taloha andramoka izao page iny koa pagetsika efa hatramin'izay koa nisy an'iny page efa ela miarakaraka tamin'ny akiradio ihany 5 taona teo koa ny sokafan'iny page iny dia niara-bloqué tamin'le compteko dia rehefa nisokatra ny compteko maly dia velona indray manana page anakiroa zany tsika zao oarindrinao jerena ny fahafahana mety tombontsoa fahafahana izy antrakilarisa ny ahafahantsika mbola étudier ny ahafahantsika manao live anakiroa amin'ny page anakiroa mety ho azo atao ihany angamba zany fa alohantsika hiatrika ny fahadimy taona dia diniantsika eo ny amin'izany rehefa zao zany dia lasa mandeha page anakiroa andramoka izao page sy ny akiradio andramoka izao samy page tsika ny daholo ireo. Halleloia. Faly be tamin'ny alina nijery an'ireny fahatsiarovana taloha satria nampananava be dia be mihitsy ny toriteny bloqué tany anatin'le compte rado akiradio iny fantatry Jesosy ny alaheloko tamin'ireny hoe nalahelo any misy toriteny maromaro be fa tsy hoe maromaro tena mba hoe nidy tany miaraka tamin'le izy dia ho an'Andriamanitra mivoninahitra fa dia velona somatsara dia arirany mba tsy ho bloqué ny zareo tsondray ny compte iny fa dia izay no vaovao mahafaly feno ravoravoana mihitsy ny fokisy ny saiko tamin'ny alina hoe velona le compte iny voalohany iny tamin'iny bloqué dia hoe tsika moa mandray ny lafitsara foana ny fiainana dia ohatry nisy tsapako ohatrany hoe bloqué dia nisy vesatra ny ala teo satria iny compteko rado akiradio iny zany dia teneniko anareo ao anatin'ny ray andro tena tsy voisako tsy ny hoe firy ny message miditra ao dia misy fotoana raha ny ariva rehefa avy miasa au lieu dia mitsotsotra kely dia mijery fotsiny ny message nandritra ny zay soavaly tamin'iny journée iny dia ferinareo zany zao zany ka ianareo zany rehefa efa taitaitra ny mihitsy izy sara aminao ka izao tokoa mitraka eo zany tenen'ny mamio za rehefa malaladalaka eo dia anala an'ireo satria mampanelo raha hoe tsy afaka misy ami vaovao tsony hiditra dika zany tsy maintsy anasorako ilay amiako eo ka tonga zany dia misaoty daholo ireo ami rehetra zay tsisy sary sy amitsy mbola niretsaka tamin'ny misy amin'ireo etretareo 10 000 latsaka zany zao ny amiako amin'ireo contrôle eo eny nareo koa zany misy any sady atsy ny atsy fa misy amin'ireo tsy mbola resaka tampony andray mandeha ary dia tsy mbola hitako izy ty koa ary tsy hitako ny tarehany tsy fantatro kory
dia reny zany no isoroko amin'izay ao ianao dia mba le olona le mba tena misy tarisy vonona iresaka siseo tsara reny no ataoko miakoatranareo fa nareo moa zany dia efa tsy asorona ntsony. Zay zany ny vaovao, halleloia. Dia faly be satria dia niara 5 taona amin'ny akelo zany niara velona indray ny compte rehetrarehetra dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Mankalaza ny 5 taona tsika amin'ity taona ity ary amin'ny zoma tsika dia natanteraka alim-bavaka. Amin'ny zoma zany misotro kafe kely tsy maninona, misotro pepsi kely tsy maninona, dia mba miara tsy matory eto tsika fa anomboka amin'ny valo sasany miditra mampina mitondra fandarana misan-drata dia miditra ny tenako avy eo mitondra ny fandarana vavaka fiambenana izay takamazany moa dia somary hafa noho n'isan'andro somary hafa noho n'isan'andro ka dia izay no fandaram-potoanantsika. Dia tonga avasoa ahita zavatra maromaro nareo amin'ny zoma loatra tsy ho tenenina hoe inona fa dia rehefa izay tsy tonga ny tsy ahita fa izay tonga dia ahita. Tadidio fa ny fandarantsika tadidinareo tamin'ny faharoa taona dia teo amin'ny lasa ny zara roa le izy fa tapaka saika tsy niverina ntsony ny fandarana tamin'ny tapaka le izy efa nanao toriteny akira ny antsika tamin'ny faharoa taona raha tadidinareo toriteny akira. Dia rehefa toriteny akira dia tapaka le izy ho anareo izay teto tapaka le izy nampalahelo be mihitsiny. Tiako lazaina hoe matetika ny fandarantsika tapaka dia za zany tena hoe mieza manaraka live aza miteny hoe rapitso aho voahijery fa mieza manaraka live dia amin'izay nareo mahita tsara izy zany tapatapaka zany tapatapaka ny aiza isika samitsika ato zany ny tapatapaka fa ny olona mandeha tsara daholo ny any aminazy. Zay no vaovao. Misaotra anareo amin'izay fa nandefa vidéo firaritso satria dia tenanareo hoe raha misy aminareo maniry mba hirariso ny akiradio dia afaka mandefinareo vidéo. Alleluia. Afaka mandefinareo vidéo firaritso alefanareo MP amiko na mampionina zay mihitsy le toriteny tamin'iny na toriteny ankiritsika dia ny toriteny hira rehetra nandeha tamin'izay nisy tantarany daholo teo amin'ny akiradio dia nasiana toriteny faraka amin'le hira nafinahitra tamin'iny. Fa mbola zavatra hafa indray ataontsika amin'ny anatsika moa tsy mandeha amin'izany fahazarana fa hafa indray ny ainatsika amin'ny zoma fa dia tonga avy ianao. Halleloia. Tonga avy tsika rehetrarehetra dia misaotra reo izay efa nandefa vidéo firaritso satria ampatsivina antsika fa nareo afaka mirarisoan'ny akiradio dia mandefa vidéo kely 1 minitra dia ampy. Tadidareo fa tamin'ny faharoa taona ihany koa dia misy vitsivitsy ny artista izay tonga narisoantsika teto. Ranabavy Clarisse, ranabavy groupe ba malala ny groupe ba dia tao ry namatsika aty France mpanao fandarana sy manakanto reo dia tao koa ry rahalahy Joseph Dab fa rahalahy Rojiniavo tonga mba nirarisoantsika teto. Amin'ity nareo ahita artista indray artista fahenonareo matetika izay hoenotsika eto dia mba ho avy eto indray zareo irariso vitsivitsy zareo dia hitanareo fa izy zavatra ao ataontsika amin'ny hoe dia samy mitondra-bavaka tsika indrindrindrindra raha remarkenareo eto amin'ny fandarantsika rehefa fotoan dehibe zao tsika mandeha tsara mihitsy io fa rehefa fotoan dehibe dia misy foana sakana tampotampoka eo izy nareo tany tamin'ny fahatelo taona efa nomboka mihitsy ny fankalazantsika n'le fandarana live tsy nisy connexion tampoka tsy fantatra raha saiza le connexion c'est-à-dire tamin'ny oviana koa izy fotoana dehibe nataontsika c'est-à-dire na pasika izy zay na inona dia tonga dia midongo tsisy nandeha ny ordinateur rehetrarehetra tonga dia tsisy nandeha dia tara be mihitsy vao nanomboka le zany mety foana avy eo fa tena hitanao mihitsy hoe misy sakana ka dia ny anampinareo anay ankoatra ny firaritso dia izao. Alleluia. Samy mitondram-bavaka mba ho tanteraka somatsara ny fotoanantsika zomantsika miaraka eto amin'ny 12 alina misaraka ny sabata koa mbola fety be mihitsy ny ataontsika ifaly tsika hitanareo maninona moa tsika ny ifaly fa 5 taona
ny an'olona 5 taona zao itsika 5 taona de hoe 5 taona vatsy 5 ve de mba hoay zao tsika tadeo vohery taona de efa nankalazaitsika 2 taona io nankalazaika 3 taona nankalazaika 4 taona nankalazaitsika 4 taona moa le taty tojo tamin'ny 5 taona le tojo tateny ny tiako lazaina anao zany hoe misy antontsika hoe maninona ny faly be ohatran'io fa ho tantaraina anareo amin'ny zoma daholo zany rehetrarehetra zany a fa de zao samy mitondram-bavaka mba ho totoza zao matsara ny fandaharana zay hoe na lotsika enohiritsika de aorinan'ny hiritsika de eno toriteny zay hoentin'ny anabavitsika ando ny rina su zel avao suisse zay a de samita iny dobodaoly ary tsika rehetrarehetra meno finaritra daholo tsika rehefa tsiro hoe tira mahafinaritra be ty hoe andao iove aza era loatra va manapa-kevitra reroia andotsika sy zay la misy moa tadidiko amin'ny tonihry tony de alefatsika ankonira ho voninahitra andriamanitra meno finaritra daholo any a isika rehetrarehetra amen.
Halleloia. Sotran'Andriamanitra amin'izany izy zany a, antsavelonao Jehova zany titran'iny izy iny. Halleloia. Anisan'ny hira matetika nandeha teto zany a, ary anisan'ny artiste misy hiran'zareo zany izy zany efa nisy fotoana nandizy atsika, fa le risy zareo rehefa narefa tamin'zareo ny hira hoe misy makafia tia andavambadimbadika ty tsara ny hira eny ary zay ny hoe fa andaotsika hiditra amin'ny toritentsika. Toriteny a hoentin'ny ranam-bavitsika Suzelle. Izy no toentsika anatin'ny tenin'Andriamanitra androany a, dia andao ary tsika dia ampandrosotsika avy hatrany izy. Raha misy mbola tsy voaravako a, Suzelle mihitsy moa zany, Suzelle ao Suisse, izay koa fahabelan'ny zanaka andapako hoe ty io le sora, ny sora ratso. Dia za koa zay vao napatatra fa zareo avy any avaratra ry zareo reo, rehefa avy any Tamatavy, avy ao avaratra. Avy any aminareo any Andapa sy Sambava any zareo reo. Eny ary. Lasaritsika, fa hitoko daholo ary tsika dia itoriteny Suzelle dia aorian'ny toriteny miverina eto tena ka mamelabelatra tahaka ny mahazatra. Suzelle anao ary ny fitenenana. Tahiny tompo pastera dia tahiny tompontsika rehetra. Dia ny ten'Andriamanitra izay hoentintsika hifampaherezana indray avana amin'ny alina ity dia hitantsika ao amin'ny Daniel toko faha-efatra andininy faha 1:30 ka mitsahatra amin'ny andininy faha 4:30. Daniel toko faha-efatra andininy faha 1:30 ka mitsahatra amin'ny andininy faha 4:30. Amin'ny anaran'i Jesosy, ny soramandry, ny nofy, na nanaran'Andriamanitra ny Nebokadnezara sy ny nahatanteraka n'izany nofy izany. Ary efa tapitra ny andro, izao Nebokadnezara nanandratra ny maso tamin'ny lanitra ary nody tamiko indray ny saiko, ka dia nisaotra ny avo indrindra aho ary nitera sy nankalaza izay velona mandrakizay. Ny fanapahany dia fanapahana mandrakizay ary ny fanjakana ahatratra ny taranaka faramandimby. Ary ny mponina rehetra ety an-tany atao tsinotsinona ary manao izay sitrapony amin'ireo marobe any an-danitra sy amin'ny mponina ety an-tany izy, ary tsy misy mahasakana azy na manao aminy hoe inona no ataonao. Tamin'izay dia nody tamiko ny saiko ary nody tamiko koa ny fahalebiazako sy ny voninahitro ho tabian'ny fanjakako, ary ny mpanolontsaiko sy ny andriandaiko nikatsaka ahy ka nampitoeriny teo amin'ny fanjakako aho, sady nanampy ho ahy ny fahalebiazany malaza. Koa amin'izany, izao Nebokadnezara midera sy manandratra ary mankalaza ny mpanjaka ny lanitra, marina avokoa ny asany rehetra ary araka ny rariny ny lalàna, ary izay mandeha amin'ny fiavinavonana dia hainy ahetra. Amen. Ty ten'Andriamanitra ty ry havana dia tena hoe ten'Andriamanitra mahafinaritra tokoa, satria tena hoe mpanjaka lehibe miova fo dia lasa mideran'Andriamanitra. Izany hoe raha tsy ahivitsika ny tantara ry havana dia Nebokadnezara dia mpanjaka lehibe tao Babilôna, ary tao anatin'ny fanapahan'i Nebokadnezara dia nisy zanak'Israely tao anatin'ny izay niarany tantana ny fanjakana tao aminy izany dia nisy zanak'Israely telo lahy tao dia Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Ary ny zavatra nafinaritra ry havana dia Nebokadnezara dia mpanjaka nanana ny andriamaniny, ary ireto telo lahy izay anisan'ny nahazo fanapahana tao anatin'ny fanjakan'i Nebokadnezara ty dia nanana ny andriamaniny koa, dia Jehovah-Andriamanitra zany. Izany hoe na dia tao anatin'ny fanjakan'ny Babilôniana aza izy telo lahy reto dia mbola Andriamanitra, Jehovah-Andriamanitra ihany no tazomin'izy ireo Andriamanitra ry havana. Alleluia.
mbola Jehovandriamanitra ihany nitokian'izy ireo rehefa malala, ary tena natoky izy ireo, natoky an'i Jehovandriamanitra, natoky an'Andriamanitra. Ary ny tena zavatra nafinaritra ihany koa dia tena tsy voahozongozona mihitsy izy ireo tamin'izany fatokiana, tamin'izany fanompon'izy ireo sy fitiavan'izy ireo an'i Jehovandriamanitra izany. Ary ny tena nafinaritra rehefa malala dia noho ny fijoroan'izy ireo no nahatonga ny Nebokadnezara taty aoriana resy lahatra ka lasa nanompo an'i Jehovandriamanitra, lasa nanary ny Andriamanina ary lasa niankohoka tamin'i Jehovandriamanitra ry havana. Aleloia! Tena hoe tsara loatra Jehovandriamanitra rehefa malala, tsara loatra izy satria tena mahay zava-magaga izy. Raha hoe tena sarotra be ry havana ny eritreretina izany hoe ianao tsy mpanjaka nefa ianao no naharesy lahatra mpanjaka anankiray ho lasa tian'Andriamanitra ry havana. Izany rehetrarehetra izany dia tsy noho ny herin'izy Stella akory, fa izany ny fiasan'Andriamanitra ry havana. Andriamanitra rehefa miasa eo amin'ny fiainantsika ry havana dia tena tsy takatra ny saintsika ny fiasan'Andriamanitra ary tsy voafetra izany fiasan'Andriamanitra izany. Aleloia! Dia rehefa toizantsika ny tantara dia tena miaratsika malala moa fa nahatonga ny Nebokadnezara tena hoe resy lahatra hoe fa mahery Jehovandriamanitra ry havana, dia rehefa tsy nanaiky ny ankohoka tamin'ilay sarolona volamena izay namboariny ho tokony ankohofany olon-drehetra eo ambany fanapahany izy telo mirahalahy reto, dia nalefany tao anaty lafort mamay be. Rehefa nalefa tao anaty lafort izy ireo izany ho vonoina, ho levonina, dia nefa ry havana niseho fahagagan'Andriamanitra. Rehefa niseho fahagagan'Andriamanitra dia hitan'izy ireo tsy may tao anaty lafort, ary tsy vitany hoe tsy may ihany fa mbola taoko nahita an'i Jesosy niaraka tamin'izy ireo tao izy, nahitan'Andriamanitra niaraka tamin'izy ireo tao ry havana, na anjely, fa nisy nihirak'Andriamanitra niaraka tamin'izy ireo tao. Tena zava-mahagaga tokoa izany ry havana, tena gaga Nebokadnezara nahitan'izany. Ary rehefa navoaka tao anaty lafort izy ireo dia tena tsy may sady tsisy na dia fofonafo aza teny amin'izy ireo. Aleloia! Dia nanomboka teo ry havana dia resy lahatra Nebokadnezara fa tena mahery tokoa Jehovandriamanitra. Tena tsy nisy tahaka ny Jehovandriamanitra fa na ny lafort mamay ary manaiky azy. Izany hoe Andriamanitra ry havana dia mifehy an'izao rehetra izao izy ary izay naharesy lahatra azy. Aleloia! Ary dia nanomboka teo moa dia namoaka lalàna izy fa ny Andriamanitra Isadraka sy Mesaka ary Abednego irery ihany no Andriamanitra iankohova ny Babiloniana rehetrarehetra nanomboka tamin'ny fotoana io. Ary izay rehetra tsy mety miankohaka amin'ny Jehovandriamanitra dia ho vonoina sy ho fahaizina mafy. Aleloia! Izany ry havana fiasan'Andriamanitra izany. Dia nanomboka teo dia lasa nanompo an'Andriamanitra izany ny Nebokadnezara sy ny olona feheziny. Nefa ry havana, ny zavatra nampalahelo dia nisy fiemorana Nebokadnezara taty aoriana. Izany hoe nisy fotoana izany izy niala tamin'Andriamanitra, nisy fotoana izy mbola nitoko tamin'ny sampy ihany na dia namoaka an'izany lalàna izany ary izy. Dia rehefa nisy fiamorana izy ry havana dia Andriamanitra nefa efa nandray azy, Andriamanitra efa tia azy, dia nampanonofy azy ry havana Andriamanitra. Rehefa nampanonofy azy Andriamanitra dia natahotra izy rehefa nahita an'ilay nofy, rehefa taorian'ilay nofy izany. Dia ilay nofy izany tsy zavatra tsara fa zavatra mampatahotra,
hoe misy azo zany a dia nandrobona be io azo io a, dia misy raviny be dia nipaka tany amin'ny lanitra ny avon'ilay azo, dia nefany a nandefa misy iraka avy any an-danitra amin'izay a, naniraka aho fa tokony ho kapana io azo io, dia rehefa tokony ho kapana io azo io a, fa ny fakany no ajanona fa tsy ny azo manontolo. Dia izay zany ilay nofiny, dia nintsana ny voany dia lasa nohan'ny voromanidina sisy izay zany ilay nofy. Dia rehefa nanofy an'io nofy io Nebokadnezara dia fantany hoe nofy ratsy ilay izy fa tsy fantany izany ny dikany. Dia teo zany izy voalohany aloha izy dia naniraka nyantso omby asy, nyantso mpaminany izay tsy avy amin'Andriamanitra zany e. Reny nomby asy ny sisa reny andika ny nofy fa tsisy nadika ilay nofy. Dia avy eo izy niantso an'i Daniela ry havany, Daniela na i Beltesazara. Dia i Daniela zany fantany fa mpaminany avy amin'Andriamanitra. Dia iny nantsoiny ry havana andika n'ilay nofy indray mandeha. Dia andika n'ilay nofy moa zany i Daniel, dia nilaza i Daniel fa Nebokadnezara zany dia hiala eo amin'ny fanjakana, izay zany dikan'ilay nofy, ho asoriny eo amin'ny fanjakana fa ho averin'Andriamanitra kosa izy rehefa avy eo. Dia izay zany ny dikan'ilay nofy. Dia satria Nebokadnezara zany dia tsy vitany hoe lasa niembotra izy lasa nisy fiemorana izy fa miriarea mpanjaka tena feno firiareana zany Nebokadnezara zany, araka ny 720 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe, ary ny mpanjaka ny teny ka nanao hoe, tsy ity va ny Babilona lehibe izay nataoko lapan'ny fanjakana tamin'ny habenieriko mba ho voninahitry ny fahalehibiazako. Tena niriarea mihitsy zany izy fa izy no mpanjaka lehibe, izy nanao ny Babilona, izy dia tena hoe tsy saotra azy e. Izay zany ny firiareana. Nefany dia nefany zany zavatra zany dia tena tsy tian'Andriamanitra ry havana. Tena tsy tian'Andriamanitra satria ao amin'ny 720 tapany by amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe, fa ny avy indrindra no manapaka ny fanjakan'ny olona ka manome izany ho an'izay tiany. Amen. Izany hoe ninona ry havana plasy misy atsika, ninona ry havana fahefana nanantsika, ninona ry havana diplôma nanantsika, dia tsarovy ry havana fa zany rehetra zany dia avy amin'Andriamanitra daholo. Andriamanitra ry havana no manapaka ny zavatra rehetra ety ambonin'ny tany, ka tokony tsy riarea amin'izany isika satria tena zavatra tsy tian'Andriamanitra ry havana izany firiareana zany. Izany no nahatonga an'Andriamanitra nanatanteraka ilay nofy tamin'ny Nebokadnezara, satria Nebokadnezara dia lasa nanadino an'Andriamanitra, nanadino fa Andriamanitra nahatonga azy amin'ny toerana io Andriamanitra, fa tsy izy akory. Dia tanteraka tamin'ny ry havana ny nofy. Halleluja. Tsara loatra ry havana tia Jehovahandriamanitra tompontsika tia, satria na dia teo aza ny fahalemen'ny Nebokadnezara, na dia teo aza ny fiverenan-dalana ny Nebokadnezara ry havana, dia tsy nanadino azy Andriamanitra fa nampatsiahy azy fotsiny tamin'ny alalan'ny famaizana ry havana, no fahaizany fotsiny Nebokadnezara dia notanterahany tamin'ilay nofy dia lasa niala taminy fahefana. Lasa niala taminy ny fahefana mahampanjaka azy ry hava-malala. Nesor'Andriamanitra taminy izany. Dia tahaka izany koa tsika ry havana. Tsika ry havana, indraindray koa tsika rehefa hoe tena hoe misy
misy fivoarana ny fiainantsika, na ohatra hoe mahazo fahefana sika, na azontsika izay zavatra iriny fotsika, dia lasa tafiala amin'Andriamanitra tsika ry havana. Dia indraindray aza sika lasa manana firehariana, nefa ry havana tsarovy fa reny rehetra reny dia Andriamanitra daholo. Andriamanitra no natozao atsika ry havana, Andriamanitra no nanome atsika an'ireny zavatra rehetra reny. Aoka sika ry hava malala tsy hanao tahaka Nebokadnezara, irehariany amin'ny tenany. Aoka tsika ry havana irehariany amin'Andriamanitra. Aleloia. Ny zavatra tena nafinaritra ry havana, rehefa nody ny sain'i Nebokadnezara, nendrandra ny lanitra izy, dia nody ny sainy, ato amin'ny andininy 130, dia lasa niverina tamin'Andriamanitra izy ry havana. Lasa natsiaro an'Andriamanitra izy ry havana. Dia rehefa natsiaro an'Andriamanitra izy ry havana, dia niverina tamin'indray ny fahefana mampanjaka azy. Dia rehefa niverina tamin'ny fahefana mampanjaka azy ry havana, dia teo izy vao tena hoe natsapa ny fahatsaran'Andriamanitra indray teo amin'ny fiainany. Dia nankalaza an'Andriamanitra izy ry havana, dia nisaotra an'Andriamanitra izy ry havana, dia niteran'Andriamanitra izy, dia nanandratra an'Andriamanitra izy ry havana, dia niverina nanompo an'Andriamanitra, niverina tia an'Andriamanitra indray izy ry havana. Aleloia. Dia tahaka izany Jehovahandriamanitra koa ry hava malala amintsika tsirairay avy. Mety hoe misy fotoana marina antsika tena hoe mirehatra be ny ara-panahintsika. Dia misy fotoana isika ry havana mandalo fangatsiahana. Efa mandalo fangatsiahana ry havana antsika, dia ny tena mahafinaritra amin'Andriamanitra dia eo foana izy mampatsiahy antsika. Eo foana izy mampiverina antsika indray eo aminy ry havana. Dia amin'izao fotoana izao raha tsapanao hoe nandalo an'izany fangatsiahana izany ianao ry havana, dia miverena ianao amin'Andriamanitra. Miverena indray ianao amin'Andriamanitra ry havana, fa Andriamanitra mbola eo foana vonona mbola andray ianao. Dia raha ohatra koa tsika ry havana nahatsapa hoe nisy firehariana tany anatintsika tany, na tamin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra izany, na tamin'ny adidy sy andraikitra izay napetraka Andriamanitra tamintsika izany, na tamin'ny fahaizantsika izany, ninona ry havana, dia hoento amin'Andriamanitra izany mangataha famindrapo amin'Andriamanitra ry havana, fa Andriamanitra tia antsika ary endany mba samy voatahiry ao amin'Andriamanitra daholo sikasika avy dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Aleloia. Amen. Aleloia. Kasitraka indrindra ny ranavavitsika Suzelle tao anatin'izay ten'Andriamanitra izay nentiny tamintsika teto izay. Andriamanitra manakaipasaorana ane amaly fitianao ranavavy Suzelle, dia mitombositra, dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Misaotra rehetrarehetra ihany koa izay mankasitraka ny mpandray anjara eto amintsika fa mahatokany zareo mahery foana ireny ary mampahery an'zareo androso foana hatrany hatrany, ka dia Andriamanitra manakaipasaorana koa ny amaly fitianareo. Aleloia. Bokin'ny Daniel 4 andininy fa 1:30 hatramin'ny 5:30 no nivakiany ranavavitsika Suzelle. Fa za kosa amaky ny Daniel 4:7 nefa tomboko any amin'ny Daniel 4:7 andininy 1:30 dia ambe azotsika tsara daholo ny fandehan'ny tantara. Aleloia. Vakiko ary ny tenin'Andriamanitra Daniel 4:7 andininy 1:30 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ny Soramary dia nofy nananaran'Andriamanitra Nebokadnezara sy nahatanteraka izany nofo izany. Andriamanitra izany teto dia te hananatra ny Nebokadnezara tamin'ny alalan'ny nofy. Andriamanitra dia tsy manao zavatra raha tsy milaza miloha. Ary Andriamanitra milaza miloha iny mijery
ohatry fampitandremana zany dia le fahitana men'Andriamanitra izy le milaza miloha mbola mampitandrina aloha. Andriamanitra tsy mamely tampoka zany, mampitandrina izy aloha. Rehefa avy mampitandrina izy dia miankina amin'ile olona amin'izay hoe nandray an'le fampitandremana ve dia tsy tanteraka le nofy, sa tsy nandray an'le fampitandremana dia ho tanteraka no. Ka teto zany ny Solamana dia mifantatsika tsara hoe ny nofy nanan'Andriamanitra Nebokadnezara tsy natanterahany zany nofy zany, tanteraka zany le nofy izay napahitana azy. Zao efa kitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Daniela 3:1-3. Nebokadnezara mpanjaka nitondra teny ho an'ny fokom-pirenena sy ny firenena rehetra ary samy hafa fiteny rehetra izay monina ny amin'ny tany rehetra nanao hoe hitombo anie ny fiadananareo. Andiny varoamby sitrako ny anambara ny famantarana sy fahagagana izay nataon'Andriamanitra avo indrindra tamiko, akory ny alehibehan'ny famantarany ary akory ny herin'ny fahagagany. Ny fanjakany dia fanjakana mandrakizay ary ny fanapahany dia hatratra ny taranaka faramandiby. Mitantara amin'izay ary Nebokadnezara eto, mitantara izay zavatra ny ainany. Ary tiako mba hampieritreritra antsika ny zavatra izay ny ainany Nebokadnezara. Iza moa Nebokadnezara? Nebokadnezara dia mpanjakan'ny Babilôna. Mpanjakan'ny Babilôna anisan'ny natanjaka indrindra ary nitondra ny fanjakan'ny Babilôna, nanitatra ny fanjakan'ny Babilôna ary ny tena hoe nampivoatra be ny fanjakana sy ny tafika sy ny toe-karena ny Babilôna izany Nebokadnezara zany. Nebokadnezara zany dia olona tena nalaza ho mpitaritafika, nalaza tamin'ny faranita-tsaina. Ary Nebokadnezara dia tsara ofana satria ny rainy mpanjaka teo alohany dia mbola velona ny dadany dia tsy navelona ny dadany no mijanona ao an-dabo, fa irahany mandeha mitaritafika, irahany mandeha miady satria tiany ho formena ho lehilahy lehibe sy mahery. Nebokadnezara dia olona tena manana toe-po, dia manana toe-po anankiroa ngeza be tena ratsy izy. Ny toe-po voalohany dia olona tena saropo sady mora tezitra. Ianareo amin'ny Daniela 2:2 le tamin'ny androny nanofo koa izy. Eritreretinareo nanofo izy dia tsisy nadika le nofo. Dia Daniela 2:2 dia vinitra sady tezitra indrindra ny mpanjaka, vinitra sady tezitra indrindra. Nofony tsy voadika fa tsy haiko hoe nisy vola very, tsy haiko hoe nisy tranony rehatra. Ny tena hoe vinitra sady tezitra indrindra, tena tsy vola nisy tezitra ohatry zany. Jerenareo saropo sady loza be fa tsy voadika ny nofony. Inona zatra nataony? Naringa daholo ny olon-kendry amin'ny Babilôna izay tsy nadika an'ilay nofo. Nebokadnezara dia olona sady mpiavinarona, tena mora tezitra sady saropoa, nandra tena, ary olona farak'izay tsy matato dokafana. Tena olom-ponina tany Babilôna tena tsy azo dokafana ny mpanjaka, fa voadokafana izy arakaraka ny andokafana azy. Iny zara tena iny zany sakafo fihinana iny dokafana iny. Toe-po tena ratsy. Natanjaka be izy ary nitafika mahery indrindra tamin'izany, nitafika ny Egyptianina. Nisy farao anankiray tao Neko, Nebo azafady. Nisy farao anankiray natanjaka be tao amin'ny tao Egypta tao, Nebo ny anarany, farao. Natafika matanjaka be manerana indrindra tamin'izany, fa tena nomotsahany Nebokadnezara sy ny tafika babiloniana tamin'izany. Tonga dia resy. Iretinareo hoe Egypta, farao, ary farao tena natanjaka, niaraka amin'ny tafika matanjaka, fa nomotsamotsahany zany atao hoe tafiky ny babiloniana zany, izay mitarihan'ny Nebokadnezara. Nebokadnezara zany dia tena tompony hery sy ny fahefana tamin'izany.
ary izy dia olona tena sady mpitaritafika, ny olona mana-tsaina, ny olona mpandrarà na mpandrosoany tao anatin'ny fotoana fohy ny toe-karena, ary izy dia olona tena misainatry ny azy zay ohatra hoe tanàna babony dia tonga dia faritany dia ahoriny. Dia fantatritsika tsara fa izany Nebokadnezar zany dia nanao an'ilay anisan'ny merveille du monde anankiray dia natao hoe jardin suspendu. Manao izay mbola tsy mahalala ohatrany moa zany jardin suspendu nataony Nebokadnezar zany dia jerenareo ty sary ty asehoako anareo io ny atao hoe jardin suspendu ohatr' zao. Tamin'izany zany dia efa nisy zao zavatra zao jardin hitanao ohatry ny hoe étage zany dia jardin eny amboniny eny efa nisy, nefa tamin'izany mbola tsy nisy ny ingénieur nanao béton armé fa mavita ohatry ny balcon ngeza be, ohatry ny lavarangana ngeza be izy dia eo amboniny eo maniry ny hazo, maniry ny zava-maniry dia misy lavarangana ngeza zany zao zany nefa hoe tsy mahagagatsika ntsony hoe fa tamin'izany tsy nisy fer, tsisy hoe béton, tsisy ingénieur tamin'izany, fa Nebokadnezar efa nanana ingénieur ary tena navita zavatra izy. Ary misy fotoana entretinareo amin'ny tantaran'i Nebokadnezar ao, misy fotoana manamboatra lapa be ngezabe anankiray ho an'ny Andriamanitra izy, manana sampy mantsy izy, 5 andro dia vita tanteraka izany lapa be zany. 5 andro. Ina mahatonga ilay izy vita vetivety kely? Be zay babony rehetrarehetra ataony miasa manao an'ilay izy daholo. Farao navita piramida tamin'ny alalan'ny zanak'Israely, fa ny Nebokadnezar tamin'ny alalan'ny firenena rehetra izay nanodidina azy nataony babo dia 15 jours tonga dia vita ny lapa be. Dia izy tsy ny lapa be ihany fa ohatra fotsiny zany teneko anareo zany, fa tena izy ny azy zay tanàna babony dia amboariny araka izy tia manorina, tena tia manorina sy manao zavatra tsara, ary natonga azy tena nirehare zany, natonga azy tena hoe tena niteny mihitsy hoe zaho tsy zava ilay Nebokadnezar lehibe ozy izy, marina zany lehibe izy ary tena natanjaka izy. Andeny ao amin'ny Daniel 7:1 antsika mainka, izany Nebokadnezar niadana tao an-trano ary faly finaritra, niadana manan-karena, manativoary mitafika matanjaka, dia fa miorona ny avenir, zinona moa ny olana. Izany Nebokadnezar niadana tao an-trano ary faly finaritra tao an-dapoko. Fa izao ny vatanao sy ny sainao afaka faly, fa azadino fa ny fanahinao mbola afaka vangin'Andriamanitra. Andiny faharoa, nanonofo zavatra nahatahotra ka nieritreritra teo am-pandriako, ary ny fahitan'ny lohako dia naraiky tao raha, nanofo ratsy amin'izay zany izy. Zany mila nanan'Andriamanitra rehefa tsy vita ny vola sy ny arena sy ny miaramila tsy afaka miaro anao tsy hanofo ratsy. Sambatritsika andeha atory rehefa avy eo na amin'ny saitsika na ny anatin'ny subconscientsika any tsy avelan'Andriamanitra ty idirany devoly ka anofisantsika ratsy. Amin'ny anaran'Jesosy tsisy hanofo ratsy tsika rehetrarehetra fandroana. Fa Nebokadnezar niadana ny vatany sy ny sainy, fa natory amin'izay izy raiky tahotra. Tsika zao rehefa andeha atory miady. Za io somary reratreraka kely androany, fotony hitako teto mihitsy matory rehefa avy eo. Safy lamba efa mangaitsitsika ny andro. Ampiana lamba kely anankiray, avy ninona ravim-boatavo teo, hoe ravim-boatavo sena matsiro be lokany eto. Dia vita ny fandarana, vita ny Jehova matory. Ary fantatra fa tsy hanofo ratsy aho. Iadana be matory rehefa eo. Fa Nebokadnezar tsy ohatr' izany. Zaho izy ny tantara amin'izay izy eo, zany Nebokadnezar niadana tao an-trano ary faly finaritra tao an-dapako. Aleluia. Faly sy finaritra, niadana sy ravo. Rehefa tonga ny fotoana toneny
nanofo ratsy am'izay aro raiky tahotra ka dia nandidy mba hoentiny ao anatriako ny olokendry ny babilôna rehetra ilaza amiko ny hevitry ny nofy ilay ny fantatra mihitsy ny hevitry ny nofy inona ny hevitry ny zato mampatahotra izy sao dia ho faty ahako manahoany ty ho avoko miaraka amin'ity arena be sy ny sisa dia niditra ny mbiasy sy ny piskidy sy ny kaldianina ary ny mpanandro tsambana mihitsy zany association ana tsy mahaly feteratsony fa association ana mpamosavy neditra teo daholo na ombiasy na piskidy na ny kaldianina sy ny mpanandro nambarako teo anatrea nofokanjo tsy nahalaza ny heviny tamiko reny tsisy na le ray azy mbola tsy le sosiety ngama mety rapitso mampiony androany ravim-boatavo halleloia tsara be mihitsy ny ravim-boatavo izy teo fa voelina tamin'ny ravim-boatavo Suzelle dia niditra ny mbiasy niditra daholo zany zay rehetrarehetra niditra tsisy navita andiny vadimy fanony farany dia niditra teo anatrehako kosa Daniel ny amin'ny faraparany any mehitra daholo aloha ny ombiasy ko ny pisikity ko ny kaldianina ko ny mpanandro ny tantarabe sy ny mamarabe sy ny rehetrarehetra any ariana any misy andrasana Daniel ny anarany mpanompon'Andriamanitra velona io ilay tsy nety tsy lahitra kisoka mihitsy fa hivavaka any na tsy asiana mivavaka izy mivavaka ny vavahanao androany kely afa na ampiavaka anao amin'ny ombiasy sy ny piskidy rapitso andiny ny fadimy noho ny farany dia niditra teo anatrehako kosa Daniela izay teo hoe Beltesazara araka ny anaran'Andriamanitra sady misy fanahandreo Andriamanitra masina ao anatiny ary nofo dia nambarako teo anatrehany hoe ry Beltesazara lehibe an'ny ombiasy fantatra fa misy fanahany andreo Andriamanitra masina ao anatinao ary tsy misy zava-miafina manaidranao ko ambara ho ahy ny fahitana izay hitako tamin'ny nofy mba amin'ny andiny vavito ary izao ny fahitany lohako teo ampandriny jeraka indro nisy azo teo von'ny tany ary fantatra ny avony ny alehibe sy ny ahery izy azo io ary ny avony mipaka tamin'ny lanitra ary fijery azy dia hatrany amin'ny farany tany rehetra tsara tarehiny raviny ary betsaka ny voany sady teo aminy nisy anona ho an'ny rehetra tery ambaniny no ny alokalofan'ny bibidia ary teo amin'ny sampany nitoeran'ny voromanidina ary nofo rehetra nahazo hanina avy aminy tsara be zany io azo io azo avo be dia tena fitahina ho an'ny avy nijery tamin'ny fahitan'ny lohako teo ampandriko ka indro nisy mpiambina masina anankiray nidina avy any an-danitra niado sy mahafoikarnay kapao io azo io dia ratsano ahitsano ny raviny sy raha ilezo ny voany areoka ny biby parika eo ambaniny ary ny vonina hibridana avy any amin'ny rantsany nefa avelao ho amin'ny tany ao amin'ny ahitra maintso any an-tsaha ihany ny fotony ka asio fehivy sy varahana areoka ho kotsan'ny andon'ny lanitra izy ary aoka ny anjarany ho amin'ny biby any amin'ny ahitra amin'ny tany aoka ho vanina ny fony tsy fondrolombelona areoka ho fombiby no ao aminy areoka ho fetrandro fito nolaniny aminy mahita ny nofo zany izy iny misy azo lava be tsy mitsahatra mihitsy dia misy raviny sampany be dia misy voany be dia tena hoe tena azo tsy misy ohatr'izany saingy nidina ny feofanydatra kapao io niza matanjaka eto amin'ity tany ity na grady taky ny ahoana tapitrohatra ary ny gradinao na feno vola ary ny bildinina ray feno vola anao rery rehefa tonga ny baiko hoe kapao io dia tsy misy azo atao na hazo lava na hazo fohy zany ny hitandremantsika ny amin'ny fiainatsika tonga dia kapao io ratsano io fa aza vonoana ny fony tsy maninona solo fona biby mihitsy ary androantsika nety hoe misy olona efa fandroany zao natao grefina ny grefena ao aminy ny foana kisoa vitanareo iny
fo anankisoa zany a no natao ao anatin'le olona amin'izao fotoana zao dia ohatr'izany zany atao tamin'ny Nebokadnezara efa tamin'ny andro Nebokadnezara no nisy zany tsara fantatritsika sotr'izany kely aloha azafady. Alléluia. Ao izy mifony a hovainao fombiby aoka fetrano fitonolany amina dia mpiambina izany zavatra zany eny avy amin'ny tendrindreo masina zany zavatra zany afantarany velona fa ny avo indrindra no manapaka amin'ny fanjakan'ny olona ka manome izany ho an'izay tiany ary olona ambany toetra no ampanapahany azy zany no nofy ary hitako izany Nebokadnezara fa ianao kosa ry Beltesazara milazany heviny fa ny olon-kendry reto amin'ny fanjakana tsy misy mahay nampafantatra ny hevitra zany fa ianao no mahay satria misy fanahin'Andriamanitra masina ao anatinao. Rehefa misy fanahin'Andriamanitra ao anatinao dia manatombo amin'ny olona rehetra ianao. Alleluia. Zay zany le nofy na nofy nahita an'izay izy. 10:20 dia gaga vetivety Daniel izay hoe Beltesazara ary nieritrerina naharaiky tahotra azy. Daniel zany a andrika le nofy tonga dia natahotra Daniel tena ratsy izany nofy izany. Mpatsiahy anahy rehefa misy fotoana maminany rehefa misy fotoana maminany ny olona anankiray a dia tsaroko tamin'ilay andro Pentecoste zay dia rehefa tao anaty Pentecoste tamin'izay fotoana zay rehatra be mihitsy fitaovana tena namanga ny fanahy masina dia tao anaty fiangonana tao voninahitra an'Andriamanitra ampanetretena zahako no nitenena fanahy masina zany no naminany tao anaty fiangonana tamin'izay teny tamin'ny fiteny tsy fantatra mahafinaritra be izy satria zao nivavanao miteny ary nafinaritra tamin'izay tsy nisy mpandika fa zahako ihany koa mbola nataon'ny fanahy masina nandika an'ilay io mantsy ohatr'izany misy olona miteny amin'ny fiteny tsy fantatra tsy draindraindray ary zay hoe teny amin'ny filazantsara misy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia misy ny mpandika zay samy fanomezam-pahasoavana samy hafa zay dia za tamin'izay tsy nisy nandika fa zahako ihany no niteny dia za ihany nandika mahafinaritra dia mahafinaritra misy izy hoe tonga ato aminao le teny dia tonga ianao dia faly sahady ny olona mbola tsisy mahalala fa ianao nalala melohany nidina le teny dia tonga ianao dia toritory fo be mbola tsy matety ny olona tsy mahafantatra hoe inona ary zany le inona le ho tenenina zay mihitsy le izy tonga Daniel dia natahotra tsy mampatahotra izy tonga le feo hoe zao ny dikan'io dia izy natahotra amin'io dia hita Nebokadnezara zany mitozy izy ry Beltesazara o Daniel le Beltesazara ry Beltesazara aoka tsy araiky tahotra anao ny nofy na ny heviny Beltesazara namarika anao hoe tompoko lahy nofy ane ho an'izay mankalo anao ary ny heviny ane ho an'ny fahavalonao zany hoe nitenen'ny Daniel zany hoe engane le nofy io tsy ho tanteraka aminao fa ho tanteraka amin'ny fahavalonao satria ratsy le izy ratsy ny heviny. Zoankely izy ozy ry mpanjaka io azo hitanao io dia ilay niaha lehibe sy ny anahely ka ny avony mipaka tamin'ny lanitra ary fijery azy hatramin'ny tany rehetra ny raviny dia toa tsara tarehy ary betsaka ny voany ary teo aminy nisy anina ho an'ny rehetra teo ambaniny nitoeran'ny bibidia ary teny amin'ny ratsy ny nitoeran'ny voromanidina. Ianao andrindra nge zany ry mpanjaka ianao dia niaha lehibe sy ny anahely fa ny niaha lehibe azy anao efa nitomboka mipaka amin'ny lanitra ary fanapahanao hatrany amin'ny farany tany. Ary nahitany mpanjaka ny mpiambina masina anankiray midina avy tany an-danitra nanao hoe kapao io azo io ary sibao dia avelao ny tany amin'ny tany amin'ny ahatra maitso ao anaitsaha ihany ny fotony fa sy fevarana ary aoka hokotsan'ny andro lanitra izy ary aoka ny anjara no ao amin'ny bibidia ambara-palan'ny fetrandro fito aminy. Zao no heviny mpanjaka ary zao nitendry ny avo indrindra izay miahatra amin'ny tompoko lahy mpanjaka horoahana hiala amin'ny olona ianao ary fony ianao dia ho any bibidia ary ampinanina ahatra toy ny omby ianao ary hokotsan'ny andro lanitra ary ny fetrandro fito ny olanina aminao ambara-mpafatatrao fa ny avo indrindra manapaka amin'ny fanjakan'ny olona ka manome izany ho an'izay tika ary nasainy namelana ny fotony ny fanjakanao mbola ampidiana ho anao tokoa rehefa fantatrao fa ny lanitra no manapaka. Zay ny hevitry le nofy loza zany.
saingy tsy mahaloza azy dia zao zay aloha ny hevitra Andriamanitra tsy mbola te hanatanteraka an'io ary ianao rehefa misy nofo tonga eo aminao dia ataovy mampieritreritra anao fa Andriamanitra tena miteny amin'ny alalan'ny nofo ry havana malala tena miteny amin'ny alalan'ny nofo Andriamanitra saingy izao tamin'ny voalohany dia napetraka Andriamanitra ho fananarana zao le Andriamanitra ny nofo nananarana fananarana zany tsy miatra zany fa mbola fananarana fotsiny mananatra tandremo ange ohatra zao vita ny filazana ny nofo tanelina reny natao ohatra andiny vivatra am'roapolo koka ho akasitrahanao ny anatra ny mpanjaka ka dia fahamarinana no mety mampitsahatra ny fahotanao ary ny fiatrana ny manitra no mety mampitsahatra ny elokao fandrao mba hampaharetina ahay ny fiatanana hoy zany Daniel io ovainy fomba fandeha mpanjaka afaka tsotateraka io raha mibebaka afaka tsotateraka io raha miova ianao raha mitsahatra ozy izy ny fahotanao dia hampaharetina hampaharetina ny fiadananao fampitandremana zany ny nofo io hoe tandremo fa ianao efa miakatra sy me lehibe sy me matanjaka io nge ohatra mitady aniry-atsiran'Andriamanitra nge ianao ohatra mitady anao tsinitsina an'Andriamanitra ny ianao manomboka miova nge zany pozinao zany hoy izy le mampimekely hitantsika iny hoe taloha rehefa mbola mahantra Jehovah ny mpiandray eo atokotany manomboka metimety ny atao alika masika chien méchant mampatahorana mpangalatra rehefa tena farak'izay mety dia misy le G4S SSSM reny ny mpiambina anao ianao mnefa matorotsara tsy na mivavaka amin'ny alina tsy ataonao tsony taloha anao tamin'ny mbola sahirana entina mivavaka daholo na vary maraina faly any manana vary sosora vilia alohan'ny atoro mivavaka sy mangataka firovana anatra fa rehefa manomboka chien méchant ao manomboka ohatran'ny vavaka eo ihany rehefa tonga moa efa sécurité miambina anao lasa filohana androm-panjakana lasa kapanao politika anao efa miaramila no miambina anao dia matory tsara anao ka adinonao na ny mivavaka zany daholo ny akabetsahan'ny olona ary zany mihitsiny i Nebokadnezara hoy ny ten'Andriamanitra hoe ianao zany ny tombo zany ianao fa zao nanombo karakaraky ny tombonao nieritreretanao fa ianao no navitan'ireo ndrea re Nebokadnezara hoe izy ny tena izy nefa nylazain'Andriamanitra fa nataky ny ahoana avon'ny olona anankiray na hipaka ny lanitra azy any avon'ny hery sy ny fahefana sy ny fahalalan'ny olona ray baiko anankiray avy amin'Andriamanitra miteny hoe kapao io dia tapaka dia tsy misy tsony ny zavatra ny napalahelo andiny fadimy amby roapolo mbola nyteny andimy efatra amby roapolo ny teny Daniel hoe zao izy izy afaka tsy tateraky nofo io afaka tsahatra Andriamanitra io raha ohatra ianao mba mampitsahatra ny elokao ihany koa mahay zary avana manatsahatra ny fahatezeran'Andriamanitra fa Andriamanitra tsy manao zavatra raha tsy mampilaza aloha amin'ny alan'ny mpanompony tsisy Andriamanitra mamely tampoka zany ary ny tanjon'Andriamanitra ny tsy hamely mihitsy ny tanjon'Andriamanitra kiraha tsy hoe vonfo dia te hamely kapoka atsika fa ny tanjon'Andriamanitra ny zavatra ataontsika ratsy tazona ny tanany Andriamanitra ny tanjon'Andriamanitra ny tsy kapoka Alleluia andiny ny fadimy amby roapolo tsika izao raha ny tena marina tokony hampisainany Nebokadnezara io saingy misy toetrany Nebokadnezara tsy mety afaka atao olona tsy azo tokafana fa olona mpanandra tena sy preare ary mpiavina avy andiny ny fadimy amby roapolo zany rehetra zany nanjon'ny any Nebokadnezara mpanjaka andiny faina amby roapolo ary no ny afaka rombeny folo volana taoriny an'ilay nofo zany nomen'Andriamanitra herintaona eritreretany Nebokadnezara herintaona anamboarany ny olona tao Ninive zao nanana 70 andro nafahana ny bebaka
na fahanana morona na fahanana nitsy ny lanakalehany tokony horingana ny mponina tao Ninive raha afaka 7 andro izy Andriamanitra dia hoaringako Ninive fa tao anatin'izay 7 andro zay inona natao Ninive nibebaka ny fahadianana hatramin'ny bibiomboka hatrany amin'ny mpanjaka hatrany amin'ny ny olona rehetra tao an-dapa hatramin'ny vahoaka rehetra hatramin'ny zaza madinika ny fahadianana. Fa inona zavatra mitranga? Nahay nanova ry zareo, nahay nanovo Ninive, nahay tsy natateraka an'ilay fahatezeran'Andriamanitra. Fa i Nebokadnezara kosa nanahoana? Ary rehefa afaka 12 volana ary zany rehetra zany nanjao Nebokadnezara mpanjaka 9 ary ny afaka 12 volana dia nitsangatsanga teo an-tampony tranony teo amin'ilay jardin suspendu izy amin'io le jardin miantona ary nitsangatsanga teo an-tampony tranony tao Babilôna izy ary mpanjaka nitenika ny hoe tsy diva ny Babilôna lehibe izay nataoko ho lampan'ny fanjakana tamin'ny abean'ny heriko sy ny voninahitro sy ny falembiazako. Hitanao le nofy ny dikan'le nofy tsy nampiovan'ny Nebokadnezara nefa nataon'Andriamanitra iny nofy iny mba hampiova azy. Inona zavatra mitranga? Efa terenina hoe le hazo mialava fipakany lanitra no kapaina dia iny any mbola nataony mbola niezaka nanalehibe ny tena ny any izy. Tsy tiva le Babilôna lehibe izay nataony nataoko lampan'ny fanjakana tamin'ny abean'ny heriko angena navoakany hoe tsy herinao fa herin'Andriamanitra fa nataony tsinitsin'Andriamanitra. Fa 20 tsika zao fa raha mbola teo ambava amin'ny mpanjaka izany teny zany nisy feony latsaka avy tany an-danitra nanao hoe Nebokadnezara mpanjaka ianao indrindra anaovana hoe ny fanjakana iala taminao oroana iala amin'ny olona ianao ka hoany amin'ny bibidia sy ny fonenany bibidia ny fonenanao ampinanana ahatra toy ny omby ianao ary fetrandro 7 no olanina aminao ambara-pafantatrao fa ny avo indrindra no manapaka amin'ny fanjakan'ny olona ka manome izay tiany ho azy tiany. Teo zany vomea adin'ny Nebokadnezara ilay afatra. Andriamanitra teteny aminazy hoe okizay ny rehare, okizay ianao io tena tsy mitsahatra mitombo ny firehariana, mitombo ny fandokafana, mitombo ny avinavina. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe nanana 12 volana Nebokadnezara. Inany ny teneny tamin'ny 12 volana? Tsy tiva le tanàna lehibe izay natao ka tamin'ny heriko nanaovako an'io. Nidin'Andriamanitra ny teny nanao hoe 9 ary raha teo ambava amin'ny mpanjaka zany dia nisy teny nidina avy an-danitra hoe Nebokadnezara mpanjaka horohana am'izay ho tanteraka amin'izay zany le nofiny hoe hivadika biby eny amin'ny ahatra ny fihinany dia kotsany ranonandro mangatsiaka eny zay le teny. Zay le teny. Hoy ny ten'Andriamanitra manomboka eto ho ahetra amin'izay ianao mandra-pahafantatrao izy amonjy Jehovah. Tsy dia navadika Andriamanitra biby mihinana vilona nefa mpanjaka lehibe manana ny fanapahana rehetra mamoky olona marobe matolona mavita mamoky olona marobe dia izany efa mihinana fa teto na rehefa tany an-tsaha dia miraokahatra lasa miraokahatra lasa biby toy dia miraokahatra. Riavana 9 tamin'izany indrindra natanterahany zany teny tamin'ny Nebokadnezara
fa ndroany tanteraka le rofy ndroana tamin'ny olona izy a ny anahatra toy ny omby izy a ny lanitra mbarapaniry ny volony ho toy ny an'ny voromahery ary ny ohany ho toy ny an'ny vorona tonga dia mivadika biby ambany noho ny olombelona hoy ny ten'Andriamanitra Jesosy tena nyteny etsika maky ten'Andriamanitra Nebukadnezara zany dia olona tena preare ary le tena le olona le mety mavita zavatra tsy takatry ny sain'ireny mihitsy le manao an'le ohatra hoe eny amin'ny toerana rehetrarehetra eny a dia tsy tia lala zay ambony sy ambany fa izy foana ny ambony izy foana ny ambony izy foana ny izy zay mihitsy mpihinana pizza sy hanina mafilotra fa inona no haniny avy eo ahatra satria hoy ny ten'Andriamanitra ny fiavona vonana mialohan'ny fahasimbana ary ny fanahy mirehare mialohan'ny fahalavona rehefa kizika izay teny zay hoe noejetsika le tantaran'i Jesosy teo obolana toko fahaenina ambin'ny folo andiny fahavalo ambin'ny folo mba mareo baibolinao ty obolana toko fahaenina ambin'ny folo andiny fahavalo ambin'ny folo hoy ny ten'Andriamanitra ny fiavona vonana mialohan'ny fahasimbana ary ny fanahy mirehare mialohan'ny fahalavona ny vokatry ny firehareana sy ny fiavona vonana zany samby zavatra ratsy sady fahasimbana no fahalavona ny fireharean'ny olona ray zany ny fiavona vonan'ny olona anankiray dia efa mitototo ny zavatra manaraka ao fahasimbana ny zavatra manaraka ao dia fahalavona ndrehare Nebukadnezara ary na dia efa nampitandremin'Andriamanitra izy a dia inona any mbola nataony zao no nataony rehefa tonga tao an-trano tao izy tsy tia le Babilôna le hitanao rehare tsy tia le Babilôna lehibe le nataoko tamin'ny teran'ny tanako fa ho voninahitra sy fa ho voninahitra ny fahalehibiazana ho an'izy moa le avana ny fahobiazana sy ny fahalehibiazana ho an'izy moa voninahitra raha ny tokony ho an'Andriamanitra fa inona zany nataony Nebukadnezara teto nandrombaka le tokony an'Andriamanitra izy tonga dia hoy ny ten'Andriamanitra ny alolalana ny fiavona vonana ny alolalana ny fanahy mirehare ndao anosy Jehovah fantatra hoe toy an'izay hoy Jesosy ampianarantsika fanetretena Jesosy Luka toko fahaefatra ambin'ny folo andiny fahavalo hoy Jesosy andiny fafito aloha Luka toko fahaefatra ambin'ny folo andiny fafito ary Jesosy nanao fanoharana tamin'izay nasaina raha nahita azy ny vidiny fitoerana aloha ka nanao taminy hoe raha misy makanao ho an'ny fampakarambady aza mipetraky ny fitoerana aloha andro hoe sy olona naraina izay mianja kokoa noho ianao ary ho avy izay manasa anao sy izay laza aminao ka hoe mitoerany olo io dia homenatra ianao ka afindra ho any amin'ny fitoerana aoriana indrindra Jesosy zany ravana tena tsy miteny antsika mihitsy ianao taka Nebukadnezara fanohatra amin'izany Nebukadnezara zany zany ohatra hoe misy zavatra le dia le tsy maintsy hitan'ny olona nisy fotoana nisy fionana olona filoham-pirenena matanjaka be zay tamin'ny sommet G8 ngamba izy dia nialavany ny filoham-pirenena taloha Donald Trump niditra tao dia tonga dia nisoroana daholo ireo rehetra izy nijoro teo aloha maka sary androany tonga tamin'ny Nebukadnezara ny fampianaran'Andriamanitra manomboka androany izy Andriamanitra dia lasa biby ianao dia lasa biby izy nandritra ny 7 andro ry havana teny aminareo aho manao hoe ilaina ny fanetretena
tena ilaina ny fanetretena. Raha tsy manana fanetretentsika dia ho ahesin'Andriamanitra. Raha toy an'ilay tantara le Lioka nivakitsika teo Lioka 14 dia ahoana izy ny tenin'Andriamanitra. Raha misy maka ho any amin'ny fampakaram-bady aza mipetraka eny amin'ny fitoerana aloha, mandao isy olona nalaina izay mihaja kokoa noho ianao, ka eo mantsy le efa fampakaram-bady zany dia izay olona mihaja le ry aloha arakaraky ny mihaja azy, fa tsy izy dia aza mipetraka eny aloha. So dia misy olona mihaja noho ianao dia ho esorina eny ianao dia ho afa-baraka. Asa atao zany zay. Ary andiny 1 fa izay rehetra manandra-tena no ahetry ary izay manetry-tena no asandratra. Eto zany Andriamanitra. Dia inona nataon'ny Nebokadnezara nandritra ny fotoana rehetra? Manandra-tena. Hidin'Andriamanitra ampinina. Aniny? Ampihitra azy. Ary rehefa entin'Andriamanitra izay tonga dia mivadika biby hatramin'ny fo tonga dia mihinana, tsy maintsy navadika fo, navadika aloha ny fony. Fa raha tsy ny fony ny biby ny tao, tsy afaka hinana zavatra tian'ny biby zany. Mihinana ahatra, ry havako. Zany ny atao hoe fiavonavonina miaro ny fahasimbana ary ny firehariana mialoha ny fahalavona. Tonga dia mivadika biby izy. Miala teo dia mivadika omby dia ndraoka ahatra. Tsisy voninahitra inona intsony teny aminy. Satria nanino? Satria nanandra-tena. Ratsy ny manandra-tena. Amin'ny teny ianao. Tena ratsy ny fanandra-tena. Ary tena mihetry tanteraka ny olona mpanandra-tena. Zako ny tena izy aza manao an'izany ravana. Na dia natanjaka ary ianao tady teo fa Andriamanitra ny tena matanjaka. Tsisy ny raha iny Nebokadnezara zany Andriamanitra zany. Fa mirehare ihany ny amin'ny heriny sy ny tena no nataony. Nefa rano dia le mifakindrana avy Jesosy ela teo. Ahoana ny ten'Andriamanitra? Any amin'ilay Daniel. Ary rehefa tapitra ny andro izany Nebokadnezara nandranomasoko. Teto zany dia izao. Tsy nanaiky-hetry i Nebokadnezara. Rehefa tsy nanaiky-hetry Nebokadnezara dia Andriamanitra mihitsy ny nampihitra azy. Aleo ravana maneritry tena tsy izay hetrin'Andriamanitra. Fa raha tsika nahetrin'Andriamanitra, ratsy lavitra noho ny maneritry tena. Nefa ny tenin'Andriamanitra dia tena miteny. Any amin'ny obolona toko 12, andiny 12. Obolona toko 12 ndray vakitsika, andiny 12. Hoy ny tenin'Andriamanitra. Ny fireharian'ny fon'ny olona mialohan'ny fahasimbana, fa ny fanetretena kosa mialohan'ny voninahitra. Mialohan'ny voninahitra. Ary raha mbola hijery aritsika ao amin'ny obolona 1533, dia jerenga eo mahafinaritra be ity teny ity. Obolona 1533 mivaky izao anaran'i Jesosy. Ny fahatorana Jehova dia fananarana mampahendry ary fanetretena mialohan'ny fisandratana. Eto zany ny fanetretena dia mbiasa ny fisandratana. Fa ny fanandratantena dia mbiasa ny fihetrena. Ary tena nihety Nebokadnezara. Androan'ny olona fa biby ry havana. Dia teny aminao androany. Androntsika tena nanjany tempo tsy mirehare zany. Fa ny firehariana avadika Andriamanitra fihetrena. Indray andro izay tany an-taran-dehibe akaikinay aty. Za moa rehefa mandeha mitondra fiarakodia miaraka amin'ny ramponapitao dia milamina be rehefa mandeha. Tsisy mamaika mihitsy dia milamina tsara. Misy tômôbila amin'izay vao aoriananay. Tesy ilay metana ilay mandeha milamina tsara dia atao songo. Dia itony hoe atao maneno be ny tompony. Olona tanora kely ireo. Jerena akoatra hoe maninona. Dia akika mihitsy tovily lasa mandeha mafy be. Sady tsy miteny ny mitondra eny ihany. Fa zatra hoe teo amin'ny feo teo aloha kely teo dia efa niara-nijanona. Ary efa nijanona teo
maty le tomobila ny velomina am'zay de ohatra le ny 2 chevaux velomina reny miteniteny mihitsy le demarera raha ohatra ka raha otrohatra ka raha otrohatra tsy velona milahatra io zay ohatra ny tadidiko le pozin'le tezitra be taminay de misongona mare mafy be tena nijerotra zay tena samy jerotra fa mamelona le toy tsy velona wa nefa le pozy nisongona ray ohatra ny reny hoe andeha hoany takiny ahoany zany likaravana mampime sady mamelatra tsy sanjero tsy velona toetra zay lasa mbola nidikoda teo amin'le tanàna moa zay satria nitady mpivarotra zay tamin'le disio mbola hita hoe manokatraka hoe tsy velona tsony le tomobile nefa raha tsy nanao an'izy tamin'izay tsy nanino izy amin'ny ohatra ndreny le hoe zay tena le tsy mahay mitondra tomobile le songona le mandeha mafy be any amin'ny vily tsy velona tsony zay kely ny zava-loza amin'ny firiariana revany zay ny tena zava-doza amin'ny fanandratantena satria rehefa ny olona manandratena de tena ahetrin'i Jehova ary ahetrany amason'olona alleluia nampime mihitsy tamin'izay tena teo am'izay zany a nivadika biby izy fa zao ny zavatra mahafinaritra ny zava-mahafinaritra de zao rehefa tonga saintsika ny tanjon'Andriamanitra hoa de zao foana ny ady tonga sainatsika andiny faraika debola rehefa tapitra ny andro izany Nebukadnezara nanandratra ny masoko tamin'ny lanitra ary nody tamiko indray ny saiko ary de sotra ny avo indrindra nary nidera sy nakalaza zay velona mandrakizay ny fanapahany de fanapahana mandrakizay ary ny fanjakany atratra ny taranaka faramandimby ary mponina rehetra ety antany atao tsinitsinina ary manao zay sitrapony amin'ireo marobe any an-danitra sy amin'ny mponina ety antany izy ary tsy misy mahasaka anazy na manao amin'ny hoe inona no ataonao tao anatin'izay zany Nebukadnezara le tery ambony zaridaina tery ndreare nivadika biby tao anaty nivadika biby iny izy tao anatin'le izy nivadika biby iny am'izay no natsapany fony Andriamanitra henao ny lehibe tena kely a ary tena tsy anandra tena tsony a vao natsapany zay fotsiny izy nandranatra amin'ny masony tamin'ny tany amin'ny lanitra de zao ny zavatra nitranga andininy va telo amby telopolo tamin'izay de nody tamiko ny saiko ary nody tamiko koa ny falebiazako sy ny voninahitro ho tabian'ny fanjakako ary ny mpanolotsaiko sy ny andrian-dako ny katsaka ka nampitoetra teo amin'ny fanjakako indray sady nanampy ho amin'ny falebiazana malaza tanao le friariana vao nanomboka tonga saina fotsiny izy vao nanomboka ny andrandra ny lanitra vao nanomboka andeha haiko ianao ny Jehova ny lehibe to de nalamin'Andriamanitra verin'Andriamanitra tamin'ny laoniny zavatra rehetra verina olombelona izy verina tamin'ny fanjakany verina nakatoa azy ny miaramila ny verina ny zavatra rehetra ny zavatra mbola tsy mampiverina ny fiainantsika iray de tsika tsy mety miala amin'ny friariana tsaro ny friariana revana fa tena fahavalony fandrosoantsika ny friariana alleluia ny fijona vavolombelona sy ny friarianany amin'ny tenanao de zary tsy mitovy mihitsy nefotsika de tany ny tena Andriamanitra tsy reare ndao mivadika biby taka ny Nebukadnezara vao nanomboka ny vavaka fotsiny vao nanomboka ny hetra izy de tonga Andriamanitra vao nanomboka ny hetra fotsiny de tonga ny fitahin'Andriamanitra za de tena aminao androany hoe andaotsika tsy anandratena andaotsika hetry eo anatrehan'ny falebiazan'Andriamanitra fa Nebukadnezara zarevana ny hetra teo anatrehan'Andriamanitra hotahin'ny tompany antsika rehetrarehetra nody ny sainy avy eo nody ny sainy rehefa natsiaha fotsiny izy hoe tsy nety ny zavatra nataoko rehefa natsiaha fotsiny izy hoe tena nyrearea tena tsy tian'Andriamanitra ty friariako ty to de nitsahatra ny zavatra rehetra ary rehefa nitsahatra ny zavatra rehetra
dia niverina tamin'ny lohaniny ny fiainana. Zany loha no teteny aminao, azon'Andriamanitra tao mamerina ny fiainanao amin'ny lohaniny, fa andaontsika hiala amin'ny fray ariana ry havana marina. Andaontsika tena hiala amin'ny fray ariana fa tsy mahasoa antsika izany. Alohan'ny olona manome anao fankasitrahana fa tsy ianao no tonga dia misola tena fa tsy sitrak'Andriamanitra. Hotahin'ny tompony antsika menaka mino fa anaraka avokoa ny zavatra izay nataon'ny Nebokadnezara tadotapaka ny fandarantsika rehefa sy le Isadora azafady anaradian'ny Nebokadnezara ny antsika tsy mampandroso antsika ry havako ny fray ariana, tsy mampandroso antsika ny fray ariana fa melolalana ny fahampitehantsika azy. Manentana antsika rehetrarehetra andao anety teny. Misy zavatra petrak'Andriamanitra aminao fa tadidio fa na ny hery ahafahanao mamory an'ireo aren'ireo ary mbola avy amin'Andriamanitra ihany koa. Hitahin'ny tompony isika menakavy. Tsy asitsika fizarana fahatsapano anazy somary lasa kely ny fotoanantsika sady taratasika vanomboka fa avy hatrany dia hemiry ary ao aorian'ny hiri tsika dia hivavaka ametraka ny fotoana ny alina tsika ampiran-tan'Andriamanitra amarana ny fandaharana. Zao tsika tia mampinaritra be te Andriamanitra mba mifanetretena. Ilayntsika ny fanetretena te araka mandeha amin'Andriamanitra tsika. Ilayntsika ny fanetretena. Andohary tsika hanao hira dia hivavaka avy hatrany ao aorian'ny hira izay atao. So mita iny tomponsika menakavy. Mino fa voarainareo ny hafatra oka ny fray ariana. Ny fray ariana io dia mitondra fampitehana eo amin'ny fiainantsika. Mitondra fampitehana eo amin'ny fiainantsika. Andao hialantsika izany dia tsy ho trahatra ny takanazo ny Nebokadnezara isika. Fa ho tahian'Andriamanitra kosa ny fiainantsika atao miadam-pinaritra satria tsy manandra-tena. Izay manandra-tena dia ho ahetry ary izay maniry tena dia ho asanatra ho Jesosy. Aminy fa ho asanatra Andriamanitra toa tsika rehetrarehetra eto satria mahay maniry tena. Atao hiaino hira dia hivavaka Mewarina saru bidia Reti cumamu amma Dikiari zautu tuliza Farina mia fina Detueta Mewarina saru bidia Wenti cumamu anna Tiare risotto tuliza Farina mia fina Detuita